Ahoana Marina Mbola Hanaiky Voarebirebin'Ny Lainga Tsara Lahatra ve ny Vahoaka? Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny kajikajy itazomana fahefana amin'ny taona 2024 ny fitondrana rajoelina ny voamera-pirenena mikasika ny fifidianana na ny génie izay ambarany antoko politika sy ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana fa efa anjakany ny loko volomboasary ny ministerany atitany dia efa niteraka fa nihokevitra fa ny kajikajy ny taona 2024 no antony nametrahana an'Andriamatoa Pierre Older izay olona matokony antoko TGV mapara etsankilana miatsy maro toerana atrany ny fitondrana rajoelina indrindra vao niainga ny resaka doublon no resahany filohilevitry ny génie teo aloha Andriamatoa Thierry Rakotonarivo tamin'izany fotoana izany vao ny 7 ny volana oktobra ihany koa no niaiky ny filohan'ny génie Andriamatoa Rakotomanana fa tena nisy ny doublon saingy tsy avy amin'izy ireo no lesaka nahatonga izany fa avy amin'ny fokotany raha ny fanazavany tamin'izany fotoana izany ary raha tsy avoazina ny fitantanana ny lisym-pifidianana na de izy sy génie injato iova aza tsy azo antenaina mihitsy hoy ny fanazavany ny resaka ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tany Tomasina fa hatramin'ny mpiara-miomponantoka avy any ivelany niaiky fa tsy lany ny fanjakana rajoelina fa mba isin'ny filaminana dia nekena hitantana ny paritaka ny resaka fa nisy teny nataony ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC teo aloha fa tsy lany ihany rajoelina namoaka fanambarana mandiso io resabe momba azy io sy ny makasika ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2024 ny filohan'ny fitsarana avo teo aloha Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no nampikoropaka tao lojika io fomba fihetsika io satria tsy maintsy atao ny fiarovan-tena tahaka ilay fanambarana doublon izay nataony filoha-levitry ny génie teo aloha Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ireny ny arandrehetra nafantatra tsara ny tantara fa no esorona tsy ho isan'ny mpikamba ny génie ny tenany ary ny HCC no isan'ny nandefasana io fangatahana io ireny anefa dia maneho sy manamarina ny tsy fahamarina toerany ny fitondrana rajoelina miampy ny olana maro lafy izay miseho miendrika tsy fahazakana ny firenena miombo andro manalina ny olana ara-tsosialy ara-toekarena sy ny maro hafa ninonino nambara sy fialana olana nataon'ny filohan'ny HCC teo aloha io dia nisy osoka sy alabato ny fifidianana izay natao teto tamin'ny taona 2024 iny ary filoham-pirenena tsy lanim-bahoaka ihany rajoelina profo maro no efa naseho teto momba ny tsy fahatomombana ny fifidianana io isan'izany ny enquête parlementaire izay nataon'ny olona teo aloha ireny ka nanaovan'izy ireo tatitra tamin'ny filoha Marika Ravalomanana tamin'izany fotoana isan'ny nanakianany maro ity filohan'ny HCC tamin'izany ity ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona teo anatrehan'ny fitoriana maro lafy tafiditra ao anatin'ny androm-panjakana miantsoroka ny fitoniana na institution de stabilité ny HCC ka nalazaina fa araky ny lalana sy ny didy dia tsy azo lavina ny fifangaroana tamin'ny resaka politika tao anatin'ny didim-pitsarana izay navoaka dia hoy ny mpaneho hevitra hoe ary ho vidiny erika lafo hatrana amin'ny taranana iny didim-pitsarana izay navoaka ny azo raisina fa tsy mitombona tsy kilalao anezany didim-pitsarana hametraka filoham-pirenena zany aty amin'ny roa taona sy tapany tena vohivola hoe natahotra aho fa ny rajoely zao hoe tsy ny lany fa Ravalomanana ny lany zao ty raha manao akory miasumeha tompona andraikitra voalohany amin'ny didim-pitsarana zay tsy azo ivalozany navoaka anao sy ny azo raisina sy tsy mitombona zao mahazo any Vahoaka zao avy amin'ny Erika didim-pitsarana zay navoaka ny Erika atao amin'ny HCC nampanitra Vahoaka zao mampitikizo ny firenena zao ataony Erika ahoana indray mihiteny sy hanarina didim-pitsarana zay efa navoakany hoe andro rajoelina ny lany filoham-pirenena ataony Erika ahoana no hanovan'izay sy hanarina an'izay mbola tsy ampy 5 taona antsika zao ankely sisa potika tanteraka ny firenena -7 ny toe-karena ny toy ny ireny rehetra ireny dia izao tsy famarina toerany fitondrana rajoelina izao mandraka kehitriny tomponatoka tamin'ny fampitehan'ny firenena ny HCC izay notariny Jean-Éric Rakotoarisoa ninonino nambarany sy alaolana ataony eto Madagasikara dia hoy ny filoha Marika Ravalomanana hoe
fa aloko mangina satria zany laza hoe mbola misy ny farany tsy foana fanantenana tsy zany zao samy laza dolo izy any lazan'iny to tsy zao ihany ary izy andresany amin'iny tsy vahiny avenivelany iny nge tsy olona ray za tsy mahalala an'izy fa izy koa mety tambesatra tao natiny loatra le feon'ny fieritreretana de ray zay naonao ary no elabetra teo riny izy vao laza raha tsy nahazo pression avy an'ireny nga de onandre ny hevitritsika am'izay zay nahoana izy avo nisy ny teny iny tena tsaona tsy mariny zao fefela be fa telo andro efatra andro herinandro dralo tsy malala zay mifandraisa koa zay fa za fotsiny resariny hoe vitsy mikitra ndrehetra tsisy namoaka iny raha tsy nisy nanana profo tana raha tsy ny teny izy professeur James ave de iteny andreny professeur be reny ata izy ny teny azy tena mpisakafoanina sa tena fivoriana sa namantao ihany namoaka azy fa zany zavatra tena mamofady zany tsy fanao mihitsy zany eto amin'ny tena fandikana famadihana tanindrazana mihitsy zany raha izao filazana zany izany no atao hoe olo-keny sy tena tia tanindrazana raha irajoelona ve natao resy tamina alabato sy fiparitahana karaha-panondro osoka ireny tsy efa korontana teto amin'ny firenena raha irajoelona ve no mpanohitra fa ny filoha mary karaha-valomanana no mitondra amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao sy ny mahazo ny vahoaka malagasy izao tsy efa korontana tsoroamantany no nitranga teto tokony ho tsaroany rehetra tsara hatrany fa ny resaka kajikajy ara-pifidianana no ny angany ny tolon'ny depite telo amin'ny fitopolo tamin'ny taona 2024 iny rehefa nandeha nitetika samihafa toy ny hoe fisina kolikoly izay natao teny amin'ny solom-bavambahoaka teny amin'ny paondoro niteraka fidinana andalambe nitaraka faharavany ny governemanta ny afara tamin'ny karazana tetezamita fiaraha-mitantana izany rehetra izany tsy miova firy amin'ny sarisary tamin'ny SVM nefa ny toe zava-misy amin'izao fotoana izao io vo miandoha de efa miseho ny tsy fahatokisana ny senisy HCC misy mitaky fanivana ny lalam-pifidianana olo ny fitondrana avokoa no mandrafitra ny voamera mikirakira ny fifidianana raha mihevitra ny olon'ny fitondrana fa andeha mora fotsiny amin'ny alalan'ny dotandroka sy ny kajikajy itazomana ny fahefana amin'ny 324 dia efa misoka miadana ihany koa amin'izao ny politika avoleta ananganana rafitra hitantanana ny firenena mety ho endrika tetezamita anomanana fifidianana atao ny antoko politika sasany eto amin'ny firenena dia hoy ny RMDM hoe handehana amin'ny élection 2023 manko tsika enaniky zao de fa misy signale aloha azy fa tsy teo amin'ny toeran'ireo satria maharaka ny paikady ny halabato sy ny fikafika natao tao amin'ny CENI sy ny tao amin'ny HCC tantara mito io satria hisy élection tsika amin'ny 2023 fa ho tambotro no mandany lehilahy fa tiako volany zany eto hoe ny fijerina avy ety amin'ny RMDM zay mpanohitra vehivavy tompona andraikitra voalohana avao nareo zay tamin'ny toerana io eo tamin'ny CENI sy tany amin'ny HCC tsy afa miala na iny ho lazaina na iny ho volany tompona andraikitra voalohana satria ny safidim-bahoaka no navily natao tsinitsinina nametrahana ny olo hafa zay mampitika izo ny firenena zao everina ho tsy tongatonga ho azy ny famoahany prime ministre iray teo aloha ny sary maneho ny dinika politika tamin'ny tetezamita nahitana ireo filoha teo aloha eo ihany koa ny fipoira ny filoha iray efatra amperinasa izay nangina hatramin'izay azo antoka treto fa angotraka tanteraka ny raharam-pirenena mialohan'ny fifidianana na de hita fa miomana mafy sy mitsongoloka mihitsy ny fitondrana rajoelona mba hitazomana fahefana mbola tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra kory fa vao fanoloana mpikamba ny CENI dia efa misavoritaka toy izao ny fiainam-pirenena ary mangotragotraka tsy nampangotrahana ny raha politika ny fiainan'ny vahoaka malagasy aorian'ny fifidianana no tena ahiny maro satria mbola hitoy ary mafy izao fahoriana mianjady amin'ny vahoaka malagasy izao raha mbola mitoy ny fitantanan'ny rajoelona ny firenena hoy matsy ny fanazavany ireo mpanao politika hoe amin'ny 13 novambra zao a dia zava-dehibe izy satria maro ny antoko politika nantsoina fa tiako ampahafantaranareo fa nantsona ny filoham-pirenena nantsona ihany koa ny filoha rehetra taloha nantsona ihany koa
ny androm-panjakana rehetra sy ny solombavambahoaka sy ny sénateur rehetra mba iony zay a fa midebatre amina thème hoe Madagascar fait marche arrière, comment sortir de ce gouffre. Satria misy milaza mantsy hoe andritra ny enimpolo taona zavatra ohatran'izao tsy natao sy ny sisa ka mba maingava an'zareo zany na momba amin'ny fitondrana tsy momba na olona tsy miankina mba ho tonga amin'ny fotoana io a fa na dia zany aloha efa maro ny olona ho avy a ohatrany efa mihoatra lavitra be zany ny isan'olona ho avy a confirmé fa eo tsika mahita zay zavatra mivoaka amin'io andro io a ho hitanareo fa ampiavana ny vahoaka malagasy ny tantena tadiavinay a ary indrindrandrindra ampiseho hoe inona ny lalakombana mba hivoantsika amin'izao situation misy antsika zao. Marina mihitsy izay voalazana izay, miakatra ny vidin-tsimenitra, miakatra ny sarandalana, mbola ahina hiakatra misimisy kokoa atsy ho atsy ny vidin'ny entana ilaina andavanandro satria ianoka ao anatin'ny fahavaratra isika amin'izao fotoana izao. Ny any ivelany samy manidy trano satria samy manavitra ny firenena sy ny mponina ao aminy vokatry ny krizy nateraky ny Covid-19. Miandry isondro bitsy isa izany ankehitriny no azon'ny fiarahamonina malagasy atao manoloana izao toetra raha izao. Raha izao no mitohy dia hatramin'ny rivotra iainana mihitsy no ahina isondro bidy atsy ho atsy saingy mampametra-panontaniana hoe efa resy tanteraka ve sa ny safidiny janona ho valalabe mandry ka tsy mbola ampiseho fihetsika maha-olo-pirenena mandray andraikitra ihany ny vahoaka malagasy izay mpimenomenona eny anivon'ny fiarahamonina fa tsy zaka intsony izao vidim-piainana izao. Miakatra ny hafanany tany, simba ny tontolo iainana, misonitra avy eny ny loton'ny rivotra iainana ety andreny vohitra. Etrakilan'izany rehetra izany dia ireny iaraha mahita sy mandray ireny fa ny fanomanana ny taona 2024 izany zao no tena mahaseriny izao fitondrana izao satria mbola te hanampy 5 taona indray ampitomboana ny fahoriany ny vahoaka malagasy izao. Mbola anaiko voarebirebiany ve ny vahoaka? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!